Inona no atao hoe variole du singe? Ny variole du singe na nendrana gidro antsoina koa hoe monkeypox dia arety mifindra azo avy amin'ny tsimok'aretina atao hoe orthopox virus izay hita amin'ny biby toy ny gidro. Araka ny fanambarana natao amin'ny fikambanam-be maneran-tany misahana ny fahasalamana tamin'ny 14 aogositra 2024 teo dia ao anatin'ny ame anara-pahasalamana iraisam-pirenena isika izao, hatreto anefa dia tsy mbola ahitana tranga eto Madagasikara. Ahoana ny findrany? Misy karazany roa ny fomba fifindrany. Voalohany, avy amin'ny biby maka amin'ny olona. Faharoa, avy amin'ny olona samy olona. Avy amin'ny biby maka amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra na kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra tsimok'aretina. Avy amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny fifampikasohana, fifanorohana, firaisana ranofo, piti-drora, fikasihana ireo fitaovana nokasiany marary, ary avy amin'ny vehivavy bevoka mamindra amin'ny zaza ao am-boga. Ahoana ny fisehony? Mibotsimbotsina marary ny hoditra na ny ativava, manavy, manentaina ny hozatra sy ny lamosina, misy atody tarimo, marary an-doha, reraka. Inona avy ireo fisorohana tokony atao? Manaja nelanelana 2 metatra mihoatra amin'ny olona samy olona, manasa tanana matetika amin'ny rano madio sy savony na gel désinfectant, manao aro vava orona, tampenana misandry ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mihevina, diovina ny tanàna ary mampiasa dabapako na lavapako ary tsy mandoro tanety. Raha misy mampiay ahy, manatona tompom-pahasalamana akaiky anao. Raha mahita olona isehony ireo tranga ireo, ampandrenesi ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana akaiky anao. Andraikitro, andraikitrao, andraikitsika, niady amin'ny arety mifindra. Ministeri'ny fahasalamam-bahoaka eo anilanao hatrana.